eo amin'izay sehatra ny fanomanana ny fividianana communal zay hatrany dia nisesy ny fahatongavan'ireo kandida ho vidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina nametraka ny antota taratasy filatsahako vidiana nandritra ny tontolo andro ny farany fepotona izay fantatra fa ny zoma lasa teo. Akoatra ny teto Andrenivohitra dia tonga nanatanteraka izany ihany koa ny tenenivo ny commune Ambanivohitra. Ao anatin'ny commune Tanjombato no ilatsaka ho vidiana ben'ny tanàna Andriamatora Kotoarsondrina izay natolotra amin'ny fikambanana ezaka. Ny tsy miankina no safidian'i Ndrina Rakotoarsoa tonga nametraka ny antota taratasy ny maha-kandida azy ny tenany ny Alarobia 13 Mey lasa teo teny amin'ny Braony Ovek teny Tsaralalàna. Ny fikarakarana ny antota taratasy aloha lazaiko voalohany nalahirana tokoa. Efa moa zany tsy maintsy natao satria ny fahavonina raha misy dia tanterahana zany ny zavatra takin'ny fanjakana zany ka voapetraka soamantsara ny candidature-nay. Tokana ny antony hibetsahanay zany dia hoe miandrandra fanovana zany tonga eo Tanjombato. Zay zany vonina mitondra zaza tamin'ny barazana. Lafiny fotsiny angaman'olompeneniko hoe lafiny iray resaka hoe sosialim-bahoaka. Zany zany manahirana eny aminay eny resaka hoe fampianarana, fahasalamana, asa ohatran'izany. Dia ny ankoatran'izay koa dia izay mahita hoe tokony averina ny asan'ny tanàna. Tsy nametraka olana kosa ny amin'ny tsy fisiany anarana sy ny sarin'ny kandida ao anatin'ny bileta tokana ny Ndrina Rakotoarsoa. Andrasany ankehitriny ny fandiniana taon'ny tompona ndraikitra misana amin'ny fifidianana izay manome 27 ora anaovana izany fanadihadiana izany ka ankatoavana tsia ny antota taratasy n'ireo kandida rehetra.